fifata dia mijoro amin'ny vina famokarana tantana ampianakaviana matianina afaka mifaninana sy miangeza ary manaja ny tontolo iainana nanomboka tamin'ny taona 1970 fotoana ny orenany dia ny amafiatra ny fiara-miasa teo amin'ny mpamokatra membre sy ny fifata amin'izao fotoana izao efa mahatratra 7,000 mahery ireo fikambanana ifotony mivondrona amin'ny fikambanana misy 12 miparitaka amin'ny faritra 12 eto Madagasikara izay mandrafitra azy. Ny tanjona iarahan'ny fifata sy ireo mpamokatra iantsoroana dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao ara-teknika, ara-barotra, ara-sosialy, ny fanatsarana ny fidiram-bola ary indrindra ny fampiroboroboana ny famokarana miorina amin'ny teknika mivoatra sy agroekôlôjika. Isan'ny tolo-drarahan'ny fifata ny fanofanana ireo mpamokatra mpikambana amin'ny fampivadiana ny fiompiana akoho gasy sy ny famokarana agroekôlôjika. Ity fomba ity dia miantoka ny faharetana sy ny fahombiazan'ny famokarana. Manome vahaolana tena maharitra manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fandalovan'ny valanaretina COVID-19. Ao anatin'ny sehatra fiompiana akoho gasy moa izany no misy anay fikamban'ireo ao anatin'ny fikotana izy dia sehatra ao anatin'ny fambolena katsaka izahay nefany ny zezika ampiasainay dia tsy maharaka satria zezika resaka zezitr'omby sy ny karazana ampiasainay nefany rehefa nahazo formation taran'ny fifata sy tana CFL izay dia nisy mpiofana maromaro izany nalefanay tany tao amin'ny PR izay mpanomana mpiofana mpanao ny zezika agroekôlôjia dia nisy ao karazany 3 zezika 7 andro dia zezika ranony dia ao koa ny ady gasy fanaovana fanafody dia rehefa nampiarinay izy izany tamin'ny fambolena azy nataonay dia hitanay izany fa tsara sy mendrika ilay izy noho ny zezika ampiasainay hatramin'izay satria sady mampitombo ny zezika no manome tsiro bebe kokoa. Amin'ny alalan'ny teknika agroekôlôjika mampiasa akora voajanahary ny mpamokatra mba hamokarana zezika toy ny zezika 7 andro, zezika ranony ary ady gasy. Ampiasaina izany hamokarana katsaka, soja ary sorgho izay sakafo fototra ho an'ny akoho gasy. Vokatra izany mitombo ny vokatra azo manaraka ny fenitra ara-pahasalamana ary tsara ho an'ny fiompiana akoho gasy. Erana agroekôlôjia izany zao zaho eto amin'ny toerana misy anaty izany hoe miady manao amin'ny ady gasy sy ny zezika komposta izay nofananay tany amin'ny CFL. Dia io indray izany zao tsapako fa tena mety ilay izy satria tombony amin'izy dia hita hoe izy dia tsy dia mila aina firy fa fitaovana ravikazo ihany no tena mila miady kely ianao fa maka bozaka dia fa mipetrapetraka iny ianao dia mitetika bozaka sy ravikazo no asa dia veleo izy dia akambana dia ohatra dia fitondrahana dia lemana dia mandeha. Ary io indray izany zao no traikefa hevitra entinay indray hoe hoentina ambolena an'ilay katsaka ary mijery zavatra maniry any dia tena mahafinaritra tena maitso tanteraka mihitsy ilay izy. Izay moa ny tena moa filera ao anatin'ilay akoho dia hoe izay mahasoan'ilay akoho tsy maintsy diadiavina. Noho ireo tombony azo avy amin'ny teknika agroekôlôjika izay aparikan'ireo tantsapapita miena ny asa sy ny fotoana lany amin'ny famokarana. Tsy ny mpamokatra ihany no mahazo tombony fa ny tontolo iainana ihany koa satria voajanahary sy maharitra ny fomba famokarana ampiasaina. Taloha izay ampiasa vidina zezika raisarety 5,000 Real aty aminay dia nefa ny zezika fambolinay izany raha ohatra hoe tany ray ara zao dia tokony eo amin'ny 10 ny zezika ampiasainay zezika omby ampiasainay dia valerana 5,000 sy valerana 3 alina izany ny vidin'izay. Rehefa anao komposta dia raisarety ihany ny ilainay nananambola izany ray alina ahafahanay manao zava-tsafa. Tafiditra amin'ny fanatsarana ny farim-piainan'ny mpiompy akoho gasy ihany koa ny fampivadiana ny famokarana agroekôlôjika sy ny fiompiana akoho gasy. Maro amin'izy ireo no efa mivelatra sy mampifandray ireo ropiariana lehibe ireo. Ary tena raha hoe raha rao nijerena dia hoe akoho mihitsy mamelona anay fa tsy mpamelona akoho tsony izay no tena narisika anahy tena misy tombarotra be da be tokoa izy ary manafaka fiainanay atao tokantrano tanteraka. Nazahoanay omby izany akoho izany, azahoanay tanimbary izany. Ny fifata dia mijoro mpiaradia akaiky amin'ireo mpamokatra manohana sy manamafy ara-pitaovana sy fahalalana ho an'ny fanatsarana ny fiainan'ny mpamokatra sy fampandrosoana lovain-jafy.
vokatry ny ezaka niraisan'ny mpikambana sy ny fandaharana asa FO4CP dia mahatratra 7,4 hetsy ny akoho gasy lafo tao anatin'ny 5 taona farany ho an'ny faritra Itasy, Vakinakaratra, Aloatra Mangoro, Matsiatra Ambony ary Iorombe. Isa mampiseho ny fitokisan'ireo mpiompy amin'ity teknika mahomby ity. Miisa 7,900 sy 5,000 sy 2,4 hetsy sy iray tapitrisa ihany koa ny dozim-bakisiny nampidirina ho fiarovana ny akoho gasy amin'ny aretina izay manamafy ny tanjon'ny fifata amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny biby fiompy. Ankoatr'izay, ho an'ny fifata manokana dia mahatratra 13,000 alina ireo mpamokatra nofanina tamin'ny agroekôlôjia, mampiroborobo ny fambolena maharitra, agroekôlôjia sy fiompiana akoho gasy, ropiariana mandroso, mahavelona ary fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara.